Manolotra ny araba ho antsika izay mpanjotsy tapaka izao fandarana izao ary manasanao iombom-bavaka ankehitriny, manana tombavaka goava antsika androany. Tovovavy kely 7 taona saranto izay azo ny aretina, azo lazaina fa tena sarotra, tena manano sarotra. Manasanao mba hiara iombom-bavaka tsy tapaka ho an'izany anabavy kelitsika izany satria tena azo lazaina hoe mafy ny aretina izay mahazo azy ary ny fianakaviana dia efa very hevitra ny amin'ny karazana fitsaboana. Koa mino isika fa manana vahaolana ny amin'izany Andriamanitra, andao hifampitondram-bavaka isika, andao iombom-bavaka amin'ireo fianakavian'ireo mba hamaly izany Andriamanitra amin'ny tsilosaina ny amin'ny tokony atao ihany koa. Hivavaka isika. Andriamanitra tomponay eo, miantoraka aminao izay ankehitriny. Ilay Andriamanitra be fitiavana, ilay Andriamanitra mihaino vavaka, ilay Andriamanitra be famindram-po, ilay Andriamanitra izay mamantatra anay hatrany anatinay rehetra any. Misy anabavinay dia isaranto izany. Miangavy Tompo mba amelanao ny helokay, amelanao ny heloky ny fianakaviana, ny ray aman-dreny, amelanao ny heloky izany anabavinay izany. Eny Tompo, tena mijaly noho ny aretina izy, mafy ary mahery ny fanaintainana mahazo izany anabavinay izany. Miangavy izay ankehitriny Tompo mba hamanginao azy amin'ny fomba manokana ny amin'ny toerana izay misy azy. Miangavy izahay ny anatsoranao ny tananao, mba hikasihanao izany anabavina izany, ka mba hanalanao ny fanaintainana rehetra, mba hampihenanao ny mivonta rehetra. Raha mety ianao Jesosy io dia mba miangavy ianao izahay mba hanalanao hatramin'ny fotony izany aretina izany. Tena tsy fantatray ny antony, ary tena tsy fantatray ny mety ho fanafodiny. Fa mino izahay fa ianao mahalala, mino izahay fa ianao mahita azy, ary mino izahay Tompo fa ny tananao ankehitriny dia hikasika izany anabavina izany. Jesosy malalo, mba torohevitra, eny ny fanafody, ny mpitsabo izay miasa ao anatin'izany, dia tianay raha mba hiditra an-tsehatra ianao androany. Ary mino izahay fa hanome fiadanam-po ireo ray aman-dreny mitsabo ihany koa ianao. Tsy misy zava-tsarotra izay tsy hainao vahaina Tompo, ary tsy misy zava-mahagaga izay tsy azonao tanterahana. Fa izany zanakao izany dia mba vangio amin'ny fomba manokana ankehitriny, ary mba hanasitrana azy ianao. Dia mba omeo fanantenanana amin'ny fiainana mandrakizay hatrany ihany koa izy ireo, satria mbola ho avy ianao ary hanala amin'ny fanaintainana rehetra eto ambonin'ity tany ity. Fa mandra-piavinao Tompo, amaivano ny aretina izay mahazo izany anabavina izany. Koa manantena valim-bavaka izay. Mino anao izay fa afaka mihaino anay ianao, ary aneho ny herinao mandrakariva Tompo ny zanakao, mba hampitombo hatrany ihany koa ny finoana ianao. Ireo rehetra izay mila izany fanasitranana izany, aoka ny tananao mpanasitrana hikasika azy ireo amin'ny fomba manokana. Tononona sy angatahana ririna amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Amen.